Ankoatr'ireo tompon'andraikitra Isatsokajy ny avy eo anivon'ny Jiramasy ny ministeran'ny Angovo dia tonga teny Ambohimanambola ihany koa ny maraina teo ny mpitandro filaminana izay notarihan'ny ministry ny filaminana anatiny. Izay rehetrarehetra moa zany dia andraisan'ny mpitandro filaminana andraikitra dia eo aloha ny fanamafisana amin'ny fiarovana ny manodidina izay toerana sy olon-loza izay dia indrindrandrindra nefa ny zava-dehibe ao anatin'izay dia mifankafana fanadiadiana azy na tonga izay loza izay dia ho hitanareo ny manaraka ny tena antony zany inona tonga n'le loza teo fa dia izao zany dia efa misokatra ny fanadiadiana mahatonga izay loza seho androany maraina iny. Na ny avy eo anivon'ny Exaf Power na ny avy eo anivon'ny Jirama dia nanamafy ny fisian'izany fanadiadiana izany. Voalaza fa na dia eo aza ny famaizana an-tranga dia ampy ny famokarana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Ny production eto Antananarivo dia tsy misy risque na dia ariary aza na dia misy ary io afo io 230 izay sectionandro eto Antananarivo 50 no miangaty amin'ny Exaf amin'ny fotoan'izao. Io tsy misy na dia tsy misy nefa io tsy tokony misy atahorantsika amin'ny famokarana eto Antananarivo misy ny fahatapahana noho ny tsy fampihana. Mariana fa mbola ny Turquie ny tompon'andraikitra voalohany ny tompo-pamokarana Exaf Power eto Ambohimanambola ity.